Faly miaravantsika tsirairay avindray tsy tialaka misy maraina fa 7 volana jona ity mba mpitiavana azy firarintsoa ary fiatanana ny tontolo misy anao alohan'ny tirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika ry Andriamanitra rainay tsara andresin'ny danitra mpifaliana ihany koa no andraisanay anao amin'ity maraina ity ary isaoranay manjakarivo ianao izay manome tombontsoa anay manokana isan'andro mba ahafahanay mandroso amin'ny fahamarinana hatrany miaraka aminao ary ihany koa ahafahanay mitaiza ny fo ahay ankasitraka mitaiza ny toe-tsaina ahay tsy ary mandrakariva fa sambatra miaraka aminao ary mitaiza ny aty fanahinay anaraka ny lalana marina avy aminao meteza ianao hiteny manoloana anay ankehitriny aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe diditsika amin'ny mahantra nalaina Mateo 5:20-5:30 sy ny 9:30 manao hoe fanaonao dia nomenareo hanina nangetaeta aho dia nampisotroanareo ny vahiny aho dia nampianatra anao tsy manan-kitafy aho dia nitafianareo marary aho dia nitsapoanareo tao an-trano maizina dia nivanginareo amen. Mila ny firaisampontsika izao tontolo izao mila vavaka sy fanampiana avy amin'ny voakan'Andriamanitra ary mila mahita ny Kristy eo amin'ny fiainan'ireo mpanaradia azy kanefa ny voakan'Andriamanitra koa mila azy ireo mba nehoan'ny firaisampo mba hampisy vokany ny vavaka ataony ary mba azahoany mamolavola toetra araka an'Andriamanitra ao aminy. Izany no antony nametran'Andriamanitra ny vahoakany eo anivon'ny mahantra ny sahirana ny marary ary koa ny mijaly lovana velan'ny Kristy eo an'ny fiangonana ireo fahadiranovan'ny ireo natao karakaraintsika tahaka ny karakarain'ny Kristy atsika toy izany no anesoran'Andriamanitra ny taindrendrika sy anadiovan'ny volamena ka nomezany atsika ny toe-po sy ny toe-tsaina izay ilayntsika. Azon'Andriamanitra tanterahana tsy misy atsika ny asany tsy miankina amin'ny volantsika ary tsy miankina amin'ny fotoanantsika ihany koa na ny filofosantsika izy tsy akory saingy sarobidy indrindra ho masy ny fiangonana ao ny hitoeran'ny vatosoan'ny sarobidy vala misy ny andian'ondrony ary iriny fantatra izy fa tsy hisy pentipentina na fiketronana na toy izany fitiavana tsy aila izaina no hitiavany azy izany nanomezany atsika fahafahana hiasa ho azy ary ekeno mariky ny fitiavantsika azy sy ny fahatokitsika amin'ny asa ataontsika. Petrak'Andriamanitra eo anivon'ireo mahantra sy mijaly isika mba hizahana ny toetra antsika anehoana amintsika ny toe-pontsika mitaky fahafoizan-tena avy amintsika ny asa tsara ary amin'izany indrindra no ahaizantsika mifehy-tena mahatonga antsika hanohitra an'ireo fihetsem-po sy fironana ranofo ao amintsika izany adidy izany ary raha tantera antsika dia azahoantsika fandraisena miampy fandraisena eo ampitolomantsika amin'izao toetra ratsika izao tsy izay ampianarina eny amin'ny pilipitra loatra no andresy lahatra n'izao tontolo izao fa ny fiainam-piangonana izay manambara ny fotom-pampianaran'ny filazantsara ny mpitory-tena fa ny fahamasinana hiainan'ny fiangonana kosa reny no maneho ny heriny reny no maneho ny tanjantsika ihany koa ka fihetsika sy fanapa-kevitra ataon'ny tsirairay avy izany tokoa no mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra iriny tokoa mba ho azontsika tokoa ny latsy ny habean'ny famindrapon'Andriamanitra ny fikarakaran'Andriamanitra atsika ka tonga atsika hikarakara an'ireo izay napetrak'Andriamanitra amin'ny manodidina atsika ihany koa amen. Ry tompo-pandroa mampamonjy anay mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany misaotra anao ihany koa tompo izay mamela anay hiara-miasa aminao dia ampio izahay hanana fandeferana hanana fitiavana ka azoto hanampy ny hafa ny kivo mampaherezina ny tsy manana malala-tanana nampy azy ireny izahay satria ianao tokoa efa naniraka anay aminaran'i Jesosy amen.
Alleluia.